Raha fomba vao hafa tanteraka kosa indray tsy mandeha ny varotra carte postale tamin'ny taona lasa iny ny ena dia lena tokoa ireo mpividy ity karatra fandefasana firarintso ity tsy ohatra ny tamin'ny taona 13 raha ny fanazavana voaray inona no mahatonga an'izany ho arantsika ao anatin'ity fanadidin'ity indrindra ny mahakasika izay. Tsy nandeha ny varotra carte postale tamin'ity taona ity araka ny nambaran-dramatoa Violette mpivarotra carte postale tsena Analakely. Mbola tsy nahitana ohatran'ity mihitsy hoy ny mpivarotra tao anatin'izay 12 taona ny varotan'izay. Carte postale misy 30 fotsiny ny lafiny tao anatin'iray andro raha toa ka mahatratra zato mahery zany tamin'ny taondasa vanim-potoana toy izao hatrany. Tena tian'olona zao dia mbola le vita tanantsika ihany zany tian'olona aloha le vita gasy. Io zany efa matin'le internet dia Facebook dia tsy dia mandeha. Nefa tsy ohatran'ny asa soratra ihany zany. Raha n'olona zany mbola miteny hoe mbola misy manao zany le tsy ohatran'le soratra zany. Fa le internet sy Facebook izy mbo afaka fafana avy fa ity zany izy afaka tehirizina eo foana. Fahatsiarovana. Tamin'ity zao ny tena tsy nandeha mihitsy ny tsena no miakoatrany tamin'ny herintaona. Amin'izao firy isan'andro eo raha kajo madinidinika ny vitsy izy? Eo amin'ny raha tena malany zany izay eo amin'ny 30 personnes isany lanina isan'andro. Amin'izao? Maro azo safidianina tsara nefa ireo carte postale amidin'ny Violette ary zakany fahefa-mividin'ny sarababem-bahoaka. Eninjato ariary ny carte postale vita amin'ny taratasy antemoro sy tsara kalitao tokoa. Raha toa ka 2 ariary ny avy any ivelany. Vitsy ny olona mbola mampiasa carte postale ary olon-dehibe sy mahazo taona no tena mividy azy ireny hoy ity mpivarotra ity.